Marie lehilahy Galiléane, nahoana no mijanona mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay. Tsy taitra trony avao maheno hoe nisan'ny sondray ho tary, satria efa masaka ato an-tsaiko hoe ho avy tsy ho ela Kristy. Ny baiboly raha teo efa niteny hoe retiretolo ny famantarana, efa ohatra mijery film sisa satria efa haiko izy ty farana. Efa fantatra tompo fa tsy maintsy hivarina kady ihany ny tany, fa zamba mangataka zanakao atehirizy ohatrany an-trano. Aza vela izy overy, afa-tsy ilay zanaky mifahaverezana, ataovy tafita amin'ny farany tolo izay Kristiana omenao fanomezana. Efa nilazainao anay koa fa ety an-tany ho ahitana fahoriana, fa mbola ianao ihany ny teny hoe ny vokatry ny fanahy dia fifaliana. Ka zay manana fanahinao ataovy mitsikitsiky lava, nitsentilisa mijery anay tompo tena ataovy vagovavo, fa hatramin'ny isin'ny krizy azy zay vao mahay mahazo aina. Mbola tsy ary nandro fotsy fa oke vao maraina, satria izay miaraka aminao tsy avelanao afa-baraka. Ny sasany miondrik'iny dia ihany fa izahay vao maika mitraka. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay. Efa nambaranao hoe ho ty tena ny olona efa misy zany, saigny miady varotra ny zanakao arofotsy ho lavo amin'izany. Fa tena vao maika alala-tanana sady afo izara amin'ny hafa, amizay raha tonga tamiko ianao automatika tsy maintsy lasa. Voalazo ataolo hoe ho ty vola ho mpandoka tena ho mpiavonavona, emitra ny finonany maro satria isy afanananjavona. Zavatra tsy maintsy hitrango zany satria fa zay ny voasoratra, saingy arova amin'izany ny olom-boafidy mba tsy misy na ray hitsoraka. Tsy lomano amin'ireo fanareo fa vao maika azy, au contraire hitsinjo ny madinika ny heritena, na misy ho lasa milliardaire. Ahita fiteo hoe maso ny mpiarabelona alaza amin'ny zavatra tsara, amizay zay afaka hitsenanao miaraka amin'ny zanaka mampara. Efa ndohaloko andranombary rano fiavinao no asiana resaka, zany efa te hitsena amin'ny raha ololanitra fa tsy te ho anisany tafapetraka. Ka tehirizy zay mianakavy hatramin'ireo mpandy akamanamana, mba tsy misy hiverin-darana fa zany tolo ny famantarana. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay. Mbola misy hoe mpiteny ratsy sy mikasasireny tsy manaja zay masina, sanatriavina aminay zany tomboka mitoero aminay ho fanamasina. Ampiaika amin'ny fahotana sady ananatra, ampionana sady hitarika, amizay raha tsofindeo le tropetra ho faly ny mpianakavy hiatrika. Lay fitsenananao amin'ny abakabaky ny raho ny lanitra manga, ho feno anay sezany an-danitra fa tsy misy toerana banga. Ianao raha teo efa niteny ny maty rehetra amin'io atsangana, zay tsy nanaiky hatramin'ny farana, tsy misy averatsika hiangana. Fa tena te hitsenanao zay, zany foana mivavaka isan'andro, tsy te hahita maso ny kintany raraka sy delestazin'le masoandro. Tsy te hifanjevo amin'ny biby dieto hitondra marika eran-tanàna, ka zay mahatonga anay mesisy ty tsena nalagy aminay satana. Dia hitsenanao zahay, fa dia ahitanao zahay, faingany anao Jesoa, fa efa miandranao zahay.